Amarantsika ny vaovao avy eto an-toerana dia eo anivon'ny ireo fantanjahantena ivon'ny mpiasam-panjakana totoza tany Toliara ny faninanana tamin'ny herinandro lasa teo dia ny valina teo zany aloha no an'ny topilalaovana 7.4 fa saingy ho an'ny atrehana ny topilalaovana 8.4 kosa dia mangetaeta fifidianana madio sy mangarahara ireo mpanao fantanjahantena eo anivon'ny androm-panjakana sy nisy eo anivon'ireo ministera isan-tsokajiny. Na dia teo aza ny sakatsakana maro samihafa sy ny fingapingana madinidinika dia totosatra amin'ny farany ihany ny faninanana nasionaly ho an'ny mpiasam-panjakana izay natao tany Toliara araka nambaran'ireo komity iraisan'ny ministera 5 izay nikarakary ny lalao iny. Ny taranja baolina kitra sokajy tanora ihany no tsy vita tamin'ity faninana ity nonolana teo amin'ny kianja izay tsy nahafahany nantanteraka ny lalao na dia vavonina aza ireo ekipy ifanandrana. Araka ny nambaran'ny tompon'andraikitsara-bola ao anatin'ity komity mpikarakara ity dia tsy narahitros toy ny fahita isa-taona ny mpikarakara fa dia nizotra tsakany sy-andavany izay resaka ara-bola izay tamin'ny fandaovana ireo fandaniana rehetra. Iatrehana ny taopilalaovana 8.4 ary dia mangetaeta fifidianana madio sy mangarahara ireo mpiasam-panjakana mpandray anjara amin'ity faninanana ity ary mitaky ny ahafahany ireo rehetra tsara sitrapo tsy misy akanavaka ilatsaka hofidiana. Dia iny fanadihadiana ihany koa tompolasy tompom-bavy no ametrahako ny veloma ho mandram-pioana ho amin'ny heriny notozo indray saorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany saorana koa ireo namana teknisiana niarana nantotosa ny fandarana tamin'ity androany ity eo ny namana Zakinora Kotomanana, namana Romain ary ny namana Bosco dia manome fotoana indray ny fandarana mahery amin'ny heriny anio. Veloma tompoko.